amintsika rehetra riavana ny fahasoavan'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Alahady izay natokany fiangonana ho alahady ny sampana fifoazana. Kanefa alahady ihany koa izay mpanjinantsika mandrakariva ny lohahevitra ato amin'ny sahan'ny 𝗗𝗏𝗶𝗶 manao hoe mifampahery ny mpino. Dia heverina riavana fa tsy zavatra mifanandrifo azy. Zany alahady ny sampana fifoazana, ray volana fifoazana, kanefa tena ray volana ifampaherezana koa. Ary zany anomanana antsika sady, ary zany mahasarobidy an'izao fotoana izao izay hisiny ny asa sy fampaherezana ihany koa. Ty ray volana ity zany dia ray volana hifampaherezantsika tsiraray avy. Ny sampana fifoazana riavana miatrika an'izao ray volana ny fiomanana ny tafika masina izao dia nametraka ny lohahevitra izay atrehana nyity ray volana ity, atrehana ny asa fitoriana filazantsara dia ny ao amin'ny Daniela 10 ny andininy 7:7. Dia rahantsika mamaky zany ny lohahevitra, zany ny teny faneva izay atrehana izao ray volana sampana fifoazana izao. Fa zany ihany koa no angalantsika hafatra ray amin'ireo perikôpantsika ireo. Ny Daniela 10 dia ny andininy 7:7 iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesoa izany. Tonga dia mamaky zany tsika tsy resady tsy vakintsika ilay voalohany kely eo amin'ny anaran'i Jesoa. Aza matahotra ry lay malala indrindra, fiadanana aneo anao mahereza eny mahereza. Tao ventsika satria mora tadidy kely izany teny izany. Isa 2 aza matahotra ry lay malala indrindra, fiadanana aneo anao mahereza eny mahereza. Dia izao indray nanaovantsika azo farany sisa leo akaikintsika eo indray izao ndia hifampiteny an'izany teny izany tsika. Aza matahotra ry lay malala indrindra, fiadanana aneo anao mahereza eny mahereza. Raha lazaintsika amin'ny teny tokana riavana, amin'ny fehezanteny tokana ny hafatra amin'ity androany ity dia azontsika lazaina sy resana ny hoe ireo andro telo iorena ny faherezana sy ny faharetan'ny kristianina. Zany ny hafatra. Ireo andro telo iorena ny faherezana sy ny faharetan'ny kristianina. Ny voalohany ao anatin'izany riavana dia ny hoe ny fahatokiana ny fitiavan'Andriamanitra. Zany tena andro iorena ny faharetana, ny faherezan'ny mpino zany. Ny fahatokiana ny fitiavan'Andriamanitra. Ny hafatra voalohany zany dia izao ny hoe matokia ny fitiavan'Andriamanitra ianao. Eto riavana dia nampahitana ny Daniela izay tsy maintsy aretana sy aretan'ny zanak'Andriamanitra ireo mponina Israely izay tao anaty fahababoana, ka nomen'Andriamanitra toky ny amin'izay tsy maintsy hanafahana azy, ny amin'izay tsy maintsy hanavutan'Andriamanitra ireo olony, ireo indray ihany koa anefa. Andriamanitra manome tokony olony fa tsy ho resy ny fahavalo. Kanefa manoloana an'izany tsy maintsy misy fiaretana, tsy maintsy misy faharetana tao anatin'izany. Ary zany ny fampahitana izay nomena n'ity Daniela ity. Ary tao anatin'izay nandraisany Daniela n'izany fahitana izany, reraka Daniela. Navesatra ary lazaina azy zany hoe ohatrany tsisy hery, tsisy aina tsony tao anatiny tao anatin'ny fiatrehana fotoan-tsarotra nefa ity mpanompon'Andriamanitra ity no nampaherezan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny teny fanomezany toky. Dia raha mamaky tsika ilay tapany voalohany teo dia izao ny fampaherezan'Andriamanitra manao hoe aza matahotra izao sisa ry lay malala indrindra. Io teny resana hoe lay malala indrindra io riavana rehefa jerena ny dikan'izy io dia io lay milaza ihany koa hoe précieux, sarobidy, manandanja eo anatrehan'Andriamanitra. Tena zany ny fomba hijeren'Andriamanitra, zany ny fomba handraisan'Andriamanitra ny olony zany. Olona sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra, manandanja eo anatrehan'Andriamanitra. Ary zany riavana, zany le fitiavan'Andriamanitra hitokitsika izany. Ary zany koa izay hamangin'Andriamanitra atsika amin'ity androany ity. Izasy ianao ny kristianina, ny fiangonana dia tsarovy, tena sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Tena manandanja eo anatrehan'Andriamanitra isika tsiraray avy riavana. Ary zany no hoe matokia izany fitiavan'Andriamanitra izany.
Zany isika eo anatrehan'Andriamanitra, isika mahatoky zany fitiavan'Andriamanitra zany ny fototra iorenany tena faherezantsika zany ry havana. Ny hoe zasy sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra, manandanja eo anatrehan'Andriamanitra. Ny olona mora reraka sy kivy amin'izao fiainana izao ry havana, dia ny olona zay tsy mba mahatoky ny fitiavan'Andriamanitra azy. Ny olona mora reraka sy kivy amin'izao fiainana izao, ny olona tsy mba mahatoky, tsy mba mahatsiaro, tsy mba mahatsapa zany fitiavan'Andriamanitra azy izany. Tadidio ry havana, io fitiavan'Andriamanitra io dia mba tsy mba toy ny fitiavan'olona, ny fitiavan'Andriamanitra atsika. Ny fitiavan'ny olona dia fitiavana voafaritra ihany. Andriamanitra tia atsika tsy hoe satria tsara isika, tsy hoe satria mendrika isika dia nitiavin'Andriamanitra, fa ilay fitiavan'Andriamanitra atsika mihitsy no mahatonga atsika ho lasa tsara ihany koa eo anatrehan'Andriamanitra. Tadidio ary havana, tsarovy ary havana, tena misy Andriamanitra tianao, tiatsika Andriamanitra, ary lazainy hoe sarobidy, malala eo anatrehany indrindra isika. Tsy misy olona, tsy misy olana, tsy misy toe-javatra misy eo amin'ny fiainantsika ka mahasakana an'Andriamanitra tsy hitia atsika ry havana. Tsarovy, na inona olana izay atrehanao ankehitriny, tonga eto amin'izao tempolin'Andriamanitra izao ianao. Na inona olona koa mety tsy tianao, mety ho manenjika anao, na inona fahavalo satana dia volo satana mikoroka manenjika anao. Tadidio, ireny rehetra ireny tsy mahasakana ny fitiavan'Andriamanitra atsika izany. Izay fampahirezantsika zany voalohany amin'ity anio ity dia ny hoe tsarovy tianao Andriamanitra. Fiorenana amin'izany no heretina miatrika izao fiainana izao ry havana. Ny fiorenana amin'izany andro fiankinana amin'izany andro lehibe izany, Andriamanitra tia, tsisy fepetra ny fitiavan'Andriamanitra. Ary ny faratapo ny fitiavan'Andriamanitra dia nanolorany ny zanany, nanolorany an' Jesosy Kristy ho faty anaiko faty, hamonjy ahy, hamonjy anao, hamonjy atsika. Zany asarobiditsika eo anatrehan'Andriamanitra. Ary zany ry havana no mahatoritory fo, ary zany mahakasika mandrakariva rehefa mihira ilay heritsika hoe nahafoy ny aiko aho, hanavotako anao. Izay mba fonao ahy, mba ho ahy tomponao. Voalohany, hafatra voalohany ry havana dia izao hoe matokia ny fitiavan'Andriamanitra ianao. Zany hafatra voalohany zany. Tsarovy, na inona izay vesatra atrehanao, olana atrehanao, na inona zavatsarotra izay atrehanao, tsy masakana zany, sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra mandrakariva ianao. Isika tsiraray avy, ny fiangonana tsiraray avy, malala eo anatrehany, ary zany tenenin'Andriamanitra, malala. Ary zany ry havana no mampisongadina n'ity tenin'ny Daniela ity, ny fiverenany zany tenin'Andriamanitra izany, ny fiverenany zany fampahirezan'Andriamanitra izany, zany voambolana ampiasain'Andriamanitra. Daniela malala, ry Daniela malala, amafisin'Andriamanitra zany fitiavana zany, fa ny zavatsarotra izay atrehana dia tsy mahafona ny fitiavan'Andriamanitra anao akory. Dia zany ary ry havana ny hafatra voalohany ho anao amin'ity anio ity ny hoe matokia zany fitiavan'Andriamanitra izany. Fa ny andry faharoa izay hitantsika ihany koa ry havana, iorenany zany hoe faherezana izay kristianina izany, faherezan'ny mpino izany ry havana. Ny faharoa dia ny hoe ny fananantsika anjara amin'ny fiadanana. Raha nresakitsika tamin'ny voalohany ry havana ny hoe matokia ny fitiavan'Andriamanitra, dia ny faharoa kosa dia ny hoe manana anjara amin'ny fiadanana. Raiso ka hiaino ny fiadanana izay omen'Andriamanitra anao. Zany hafatra faharoa, raiso sy hiaino ny fiadanana izay nomen'Andriamanitra anao. Ary zany ry havana nytoy an'ilay izy teo ny hoe aza matahotra ilay malala indrindra, fiadanana ny hoe ho anao mahireza eny mahireza. Ary ireo tena mifamatotra sy mifanohy ry havana
Ny teny hoe fiadanana. Rehefa mba miona zany tsika tsirairay avy dia mahafinaritra mihitsy manao zany hoe fiadanana e, fiadanana e. Fa misy akony eo amin'ny fiainantsika ve lay teny tononona hoe fiadanana izany. Misy manonona aminao fiadanana e, dia manahoana sa fahazarana fotsiny. Faravakely no iateteny hoe misy dika anankiroa azontsika jerena sy tarafina ny teny hoe fiadanana eto. Ny fiadanana eto dia nitovy dika ihany koa ny hoe feno, complet ozy izy tsika, ampy. Ary zany lay izy lay fahafenona, lay fahampiana zany lay fiadanana. Raha izao tontolo izao ry havana no mamaritra n'izany atao hoe fahasambarana izany, dia ny fandikana sy ny famaritan'izao tontolo izao ny atao hoe fahasambarana dia hoe izay manana ny ampy, manana ny feno. Zany ny atao hoe sambatra raha amin'ny fomba fijery amaolona ety amin'izao tontolo izao. Dia sambatra ianao rehefa manana ny ampy ianao zany. Sambatra ianao rehefa nananao ny zavatra rehetra. Toy zany ny fijerin'izao tontolo izao any hoe ny fahasambarana. Fa eto kosa ry havana dia tsarovy fa zao ny hoe efa sitrak'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy no hitoeran'ny fahafenona rehetra. Tsarovy zany, efa sitrak'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ny hitoeran'ny fahafenona rehetra. Lay fiadanana zany eto dia resahana lay fiadanana hoe ampy, lay fiadanana hoe feno, lay fiadanana hoe lay be dia be, dia tsy izy akory lay fiadanana fa Jesosy Kristy. Nataon'Andriamanitra ho amin'ny fahafenona rehetra ry havana. Ny tena fiadanana zany dia tsy hoe manana ny zavatra rehetra raha materialy isika, fa lay tena fiadanana zany dia manana ny Jesosy Kristy lay tompony fiadanana isika. Zay le ao amin'ny Jesosy no hitoeran'ny fahafenona rehetra ry havana izany. Jesosy lay tompony fiadanana, ary izy lay milaza raha teo lay hoe izaho avy mba hanananao fiainana sady ahoanao sisy, sady hanananao be dia be. Zay le fiadanana betsaka, fiainana betsaka, fiainana ampy ao amin'ny Jesosy izany. Ny tena fahasambarana zany dia tsy ny fananantsika ny zavatra rehetra akory, fa ny tena fahasambarana, ny antoko ny fahasambarana dia ny fananantsika ny Jesosy Kristy ilay tompony zavatra rehetra. Tadidio ry havana, Andriamanitra tsy nanome antsika ny zavatra rehetra akory mba ho famonjena antsika. Tsy hoe nila vonjy itsika dia tonga Andriamanitra nanome an'izay nilaina sy ny tediavina, tia ny vola, tia ny trano, tia ny fiara, tia ny zavatra isan-karazany. Andriamanitra tsy nanome antsika ny zavatra rehetra ho famahana ny olontsika, ho fanavotana antsika, fa tadidio Andriamanitra nanome an' Jesosy Kristy lay toerany zavatra rehetra sy ny fahafenona rehetra mba ho fanavotana antsika. Zao ary ry havana zany hoe izay mino sy miaina fa Jesosy tena fiadanany no afaka hahery sy tombohery amin'izao fiainana izao. Mafy izao fiainana izao ry havana. Tsy misy na dia ray aza amin'izao fotoana izao tsy mikaikaika fa sarotra ny fiainana. Raha mba mamadika ianao vaovao anankiray amin'ny tele, na mba mijery ianao lahatsoratra an-gazety anankiray, raha oviana revo mba isy vaovao anankiray na lahatsoratra anankiray na gazety mpivoaka isan'andro anankiray ka mba tsy hisy filazana loza ao anatiny, raha oviana. Fa zao ara zao lasa efa mahazatra ny olona ny tena mahaliana ary zao dia raha avy tsy milaza loza le vaovao dia ohatrany tsy mahaliana zany. Inona indray ny loza mitranga, inona indray ny sarotra mitranga. Ka raha eto amin'izao fiainana izao, raha ny fiainana raha materialy ihany no hamaritan'ny olona zay tena fiadanana,
dia tsy ety tombo hery na oviana isika fa iaosa mandrakariva ny olona. Fa zay rehetra manorona ny tena fiadanany ao amin'ny Kristy kosa no hitombo hery. Ary zany no mahafinaritra ry havana. Ary zany no mahafinaritra ny hira fifoazana, misy an'ilay hira fifoazana hoe na dia manitra aza mbola manao hoe faly aho amin'ny re aho, faly aho miaraka amin'ny Jesosy tokana ihany. Na dia manitra aza dia mbola manao hoe faly aho aminy aho. Zany ny tena fiadanana zany. Tsy izay fikirakira ety ivelany ihany akory ny atao hoe sambatra, fa ilay fiadanana izay omeny Jesosy, ilay lazainy hoe tsy mba tahaka ny fanomeza izao tontolo izao, ny fanomezako anareo ny fiadanana. Ary ny olona afaka hiahery sy izay ifampahirezantsika ry havana dia tadidio tsy izay hitany maso, tsy izay tsapain'ny tanana ihany akory no mitondra fiadanana eo amin'ny fiainantsika, no ahery atsika. Fa raha izay ihany no andrafetantsika sy orenana izay mety ho fankahirezantsika dia tsy ahery velivelontsika fa iaosa. Ny tany sy ny lanitra dia ho levona, ty tenantsika ity dia ho levona. Rehefa mijery ny nofinao ianao, rehefa mijery ny tena dia miantitra e, mihosy, mireraka, marary. Rehefa mijery ny fanananao ianao, ohatra miaina, mirave, mipotika, mijery ny fiainam-pirenena ianao, makaizy ty firenena ity e, mijery ny fiarahamonina ianao, to meloa ny fiarahamonina, to meratsy ny fiarahamonina. Raha amin'izao hita maso zao ihany dia ho reraka isika. Fa zao kosa ny havana, Andriamanitra dia mitaona antsika ino sy hiaina ilay fiadanana tsy misy fetra izay omeny Jesosy ry havana. Zay no hoe izay misotro ny rano izay nomeko azo Jesosy dia misy loharano velona miboboka ao anatiny tsy mety ritra. Ny fiadanana izay omeny Jesosy ry havana dia tsy voafetra ny tsy fampiana, na ny tsy fisina, na ny fisian'ny vola, na ny fisian'ny olana, na ny fisian'ny olam-piainana isan-karazany, fa loharano velona miboboka tsy mety ritra avy ao anaty, tsy amin'izay ety ivelany akory manome fahasambarana sy fiadanana sy faherezana amin'ny Jesosy, fa izay omeny Jesosy anaty kosa no miteraka faherezana ao atsika. Koa zany ry havana no entsoan'Andriamanitra atsika, ataovy sarobidy indrindra eo amin'ny fiainanao. Raha hanovo hery ianao, raha hifampahery ianao, tsy misy ninona azahoantsika hery afa-tsy Jesosy Kristy ilay mampahery atsika irery ihany ry havana. Zao ary ny havana ny hoe ny fiadanana izay andro iorena ny faherezan'ny kristianina dia zao ny fandraisanao sy ny finoanao ilay fiadanana izay omen'Andriamanitra. Raiso ny fiadanana izay omen'Andriamanitra, raiso Jesosy. Zany izy raha ataontsika teny mahitsy, ianao mandray an' Jesosy, isika mandray an' Jesosy, fa tsy amin'ny fotsiny ilay raiso Jesosy, fa hiaino ny fiainana miaraka amin'ny Jesosy. Rehefa resahana amin'ny fiangonan-dehibe mantsy zany ry havana, raiso Jesosy, toetra ny any ambanivohitra any any tokony hitoriana an'izany, raiso Jesosy, efa tsy atitsony zany. Fa ny fantaniana izay mitodika amintsika fiangonana, miaina miaraka amin'ny Jesosy tokoa ave isika. Raiso Jesosy ary hiaino ny fiainana miaraka amin'ny Jesosy ry havana. Izay ifampaherezantsika amin'ity anio ity, raiso Jesosy, hiaino ny fiadanana izay omen'Andriamanitra atsika ao amin'ny Jesosy Kristy. Fa izay tapany fahatelo farany izay ifampaherezantsika ry havana ny amin'ity anio ity dia ny hoe ny finoana ny tenin'Andriamanitra. Zany ry havana, ny finoana ny tenin'Andriamanitra. Io dia andro izay iorena ny faherezana kristianina, tsy afaka misaraka izany. Ary zany ry havana dia ny hoe tena mifampitohy sy mifaningotra amin'izay hevitra anankiroa teo ambony, ny hoe mahatoky ny fitiavan'Andriamanitra, mandray sy miaina ny fiadanana izay omen'Andriamanitra, ary mino ny tenin'Andriamanitra. Zany reo zany le lafy telo, le andro telo izay ankina ny faherezan'ny kristianina, mahatoky ny fitiavan'Andriamanitra, mandray sy miaina ny fiadanana omen'Andriamanitra, ary mino ny tenin'Andriamanitra. Ny 120 tapany B farany ry havana no andeha hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa niteny tamiko izy dia niahery aho ka nanao hoe aoka hiteny ianao tompoko satria efa nampahery aho. Jereo zany ry havana ny hoe teto zany Daniela dia zao rehefa nitenena n'ilay iraka
rehefa nitenenina ny hafatr'Andriamanitra zao aniery Daniela, zao aniery Daniela, vao niteny ilay irak'Andriamanitra, niteny ny anjely nampitondra ny hafatr'Andriamanitra dia zao teny niahery ary efa nandray ny teny, ary tsy nijanona hatreo fotsiny Daniela fa arakaraky ny nandraisan'ny teny avy amin'Andriamanitra no nitombony etaetany mbola te andre indray ny tenin'Andriamanitra teo anatin'ny ryhavana. Ny fampahirezan'Andriamanitra dia miandoha mandrakariva amin'izay fanatonan'Andriamanitra. Io zany le hoe inisiativa n'Andriamanitra, io le hoe Andriamanitra manao dingana voalohany ka miandoha amin'ny alalan'Andriamanitra miteny zany. Raha hitantsika zany tany amin'ny Genesis teo amin'izay tsy nisy Andriamanitra no niteny Andriamanitra, tonga ny tenin'Andriamanitra, ary zany ry havana no itenenan'Andriamanitra amintsika ihany koa amin'ity anio ity. Ny tenin'Andriamanitra irery ihany no any loharano mampahery atsika kristianina. Zany ry havana, ny fampaherezantsika kristianina zany dia tsy mba amin'ny alala moral akory, tsy ampy fotsiny zany le hoe omeko anao no mahereza, tsy ampy zany, tsy fifampaherezantsika zany. Mety misy fotoana zany mety hoe hitombona ihany hoe dia omeko anao no mahereza zany, fa zay tena hifampaherezantsika kristianina zany dia ny tenin'Andriamanitra io no fototry ny fampaherezana io ry havana. Ny tenin'Andriamanitra io no mampahery io ry havana. Tsy misy fampaherezana rehefa tsy misy ny fitenenan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Tena mifaningotra zany, mifaningotra amin'ny tenin'Andriamanitra ny faherezantsika. Arakaraky ny ananantsika tenin'Andriamanitra betsaka, kristianina manan-karena tenin'Andriamanitra dia kristianina mahery miatrika ny ady, kristianina mahery miatrika ny fiainana. Azo antoka zany ry havana, ny mahaosa sy ny mahareraka ny kristianina dia tsy ampy tenin'Andriamanitra ny kristianina. Ny tenin'Andriamanitra ny loharanom-paherezana no zany, dia mifampahery amin'ny fifampizarana ny tenin'Andriamanitra isika ry havana. Zany resahan'i Paoly manao hoe koa amin'ny mifampivavaha, mifamphireza amin'ny salamo sy ny tonkiram-panahy ianareo. Tadidio ary ry havana, Daniela tao anatin'ny fahaketrahana nandray ny tenin'Andriamanitra. Rehefa nandray ny tenin'Andriamanitra Daniela dia zao hoe niahery aho. Rehefa niahery izy dia mbola nanana etaeta, ny tombo etaeta, mitenena ihany indray aza ao anatin'ny efa nahazo hery aho. Arakaraky ny tombon'ny etaeta ny tenin'Andriamanitra no itombon'ny faherezantsika ihany koa ry havana. Mitombo hery mandrakariva izay olona mangetaeta ny tenin'Andriamanitra. Ary ny mpanao salamo dia milaza amin'izany, manao hoe ny teninao no nampahery ahy, ny teninao no mampahery ahy. Tsarovy ary ry havana, na inona tenin'Andriamanitra izay niraisinao dia hinohy matokia fa hery vaovao, aina vaovao anao indray ny tenin'Andriamanitra. Zany finoana zany, ny tenin'Andriamanitra izay raisinao dia hinohy, hitokiso fa mitondra aina vaovao, mitondra hery vaovao ho anao izany ry havana. Tsy vavolombelona ry havana fa tena zava-dehibe moa zany, fa mety hoe tsy voatery ho an'ny olona rehetra, fa sa na dia reny tenin'Andriamanitra misoratra eny amin'ny fiara, rehefa mandeha taxi be tsika dia matetika tsy fantatro hoe fahazaran'ny olona ve sa tena fifampahirezana ihany koa asian'ny olona tenin'Andriamanitra ao anaty tômôbilina. Nandray ao amin'ny fitaratra arinan'ny tômôbilina ny olona dia asiany tenin'Andriamanitra. Fa hoa na rahoviana na aiza ka hifanenako amin'ny tenin'Andriamanitra dia raisiko anao hoe miteny amiko indray Andriamanitra. Zany ry havana, na rahoviana ka mamaka tojo tenin'Andriamanitra dia ny finoko dia zao hoe miteny amiko Andriamanitra. Ary rehefa tojo ireny dia misy fotoana miteny hoe misaotra Tompo, misaotra Tompo. Misy fotoana tojo hoe Jehovah niady anareo, ianareo kosa angina, raisiko azy zany, hinoko zany, hiainako zany, misaotra Tompo. Misy fotoana ao anaty tebiteby misy tenin'Andriamanitra, ataon'Andriamanitra mifanandrify, dia raisiko azy zany, hinoko zany, hiainako zany. Ary zany ry havana, ny tenin'Andriamanitra dia tsy hoe soulagement fotsiny, tsy hoe fampitoniana fanaintainana fotsiny, fa ny tenin'Andriamanitra dia aina ho an'ny mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Raha mino zany ianao,
raha mino zany ianao dia Jesosy miteny aminao hoe tongava aminao, arak'izay hinonao. Zava-dehibe ry havana ny fanekam-pinoana izay nataon'ilay kapiteny tamin'i Jesosy, ilay nanana ny marary nilazana anao hoe mitenena ihany tompoko, tenena ihany, tenena fotsiny dia ho sitrana ny ankizy lahy. Zany heriny tenin'Andriamanitra manova zavatra, manova tantara, manova ny fahalemena ho fahirezana, manova ny fahafatesana ho lasa fiainana. Zany ry havana mila hinoantsika zany. Ka dia fehany arany havana teny hoe minoa ny tenin'Andriamanitra. Velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra, afaka hanova ny tantara, afaka hanova ny fahalemena ho fahirezana, hanova fahafatesana ho fiainana eo aminao koa ny tenin'Andriamanitra. Raha hinonao zany, raha hinonao zany. Ka amin'ity anio ity izay fahirezantsika ry havana, aza mba isan'izay tsy mino fa minoa. Aza mba isan'izay tsy mino fa minoa. Na inona tenin'Andriamanitra ka raisinao, hinosiainy fa ho anao zany. Andriamanitra miteny aminao zany dia ho hitanao fa hahery ianao, hitanao fa hiahery ianao rehefa mandray ny tenin'Andriamanitra. Hafatra telo ry havana no niraisintsika tamin'ity anio ity, ireo andro telo izay iorenan'ny fahirezana, mba hananantsika faharetana izany ihany koa. Voalohany ry havana teny hoe matoky ny fitiavan'Andriamanitra. Andao averintsika hoe, andao averintsika farany hoe matoky ny fitiavan'Andriamanitra. Ny faharoa ry havana nresantsika teo teny hoe raisy aino ny fiadanana izay omen'Andriamanitra. Andao averintsika hoe, andao averintsika ihany hoe raisy aino ny fiadanana izay omen'Andriamanitra. Ary ny fahatelo izay nresantsika teo dia hoe minoa ny tenin'Andriamanitra. Inona ny fahatelo? Inona ny fahatelo? Minoa ny tena. Hafatra telo no niraisintsika tamin'ity anio ity ry havana. Ny hafatra voalohany teny hoe matoky ny fitiavan'Andriamanitra, raisy aino ny fiadanana izay omen'Andriamanitra anao, ary minoa ny tenin'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra irery ny finahitra.